Mampitaraina ny maro koa ankehitriny ny afitsok'ireo mpitondra fiarakodia izay mampiasa ny lalana natokana ho an'ny mpandeha tongotra na ny trottoir ho fiantsonana ireny fiarakodia ireny. Isan'ny mampitaraina ny maro araka izany ny ery amin'ny arabe ny Boulevard de l'Européry. Ny fanesy tatoato ny lozam-pifamoivoizana teto an-drenivohitra, maro ny antony mahatonga izany ka anisany ny tsy fanarahan-dalana ataon'ireo mpampiasa ny arabe sady miororo moa no sahiratsana ihany koa ireo mpandeha tongotra izay nilaza fa vohitsakitsaka tanteraka ny zo ny ary dia tsy voary ny ain'izy ireo noho ny fampiasana ny lalana natokana ho azy ireo amin'ny arabe. Raha ny mpivarotra amoron-dalana hatr'izay no nameny ny trottoir teto an-drenivohitra dia tsy gatra ankehitriny fa lasa toerana fivarotana fiara ihany koa izy ireny amin'izao fotoana izao ka matery ny mpandeha tongotra idina anaty arabe indrindra eny amin'ireo lalana mahitsy sy malalaka andehanana an'ireo fiara mafy dia mafy. Tena marina aloha dia tokony tsy ametahana tomobilina ny sisin-dalana satria na ny vezivezeny mpandeha tongotra ara dia sahirana mihitsy mpandeha tongotra, lasa milatsaka any amin'ny arabe mpandeha tongotra dia mety hisy accident zany ny filatsahan'ilay olona any amin'ny arabe fa tokony tsy atao parking zany ny trottoir fa natao amin'ny mpandeha tongotra. Izay zany no tena marina. Tsy vita ny tsy fanarahan-dalana ny ataon'ireo mpamily mametraka ny fiara eny amin'ireny toerana ireny fa sady maneho nisy tsy fahalalam-pomba sy ny fitiavan-tena ihany koa araka ny voalaza. Manaitra ny sain'ny tompon'andraikitra manoloana ity tranga ity noho izany ny rehetra mba ho fanajana ny zon'ny mpandeha tongotra sy ho fisorohana ny lozam-pifamoivoizana.